teratany vahiny iray izay namporisika anjazatsy ampitaona hanao fivarotantena ka nipitsipitsony mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahito isan'andro tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba honony namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko izay dia ny mahakasika ny fivarotantena sy ny fanaovana herisetra no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao fantarintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto vaovao mampalahelo lehilahy mpitondra moto maty lehilahy iray izay nitondra moto no maty tsy tradrano tratry ny loza mifamoivoizana tetsy amin'ny Masay ny maraina teo nodomin'ny fiara lehibe na camion izay guidon dia nipitika dia lasa tany ambanin'ny pneu ary izay no nahavoahitsaka azy sy nahatonga ny loza ka dia mankahery ny fianakaviany sy ny namany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo izao andraharo mpiasa ny Kolo TV roa lahy namoy ny ainy vokatry ny accident moto izay nodimandry tratry ny loza mifamoivoizana tamin'ity herinandro ity i antsam-pitiavana dimbiny ainy miadana Alfara sy Andriamanjaka fanomezantsoa nantenaina na toadi izay samy mpiasa ny Kolo TV FM raha ny fantatra dia nitranga ny loza mifamoivoizana tetsy Andreharo tamin'iny andro ny afako mahaly alina iny ka ny iray maty teo noho eo fa ny iray kosa teny andalana nakeny amin'ny hopitaly no maty ka dia mankahery ny fianakaviana hatrany amin'izao loza izay nahazo ny havana izao ary ainganeka ho tsara levenina ny maty dia aza misosoka alahelo vaovao hafakely indray fijoroana vavolombelona mpivady efa ela izy roa ireto izay tena nifankatia fatratra fa ny nampalahelo dia tsy nety nahazo zaza mihitsy izy ireo very hevitra teny izy roa hanika ny fanantenany dia ny hoe handeha hanatona ny mpitondra fivavahana ny valy ny vavaka izy ireo nahazo zaza ihany ary nampitondrain'izy roa reto ny anarana mitovy amin'ny anaran'ilay pastora izay nangatahan'izy ireo vavaka amin'ny fitahina mba hanananjanaka izay ny zanak'izy ireo fa ny nahagaga sy nanaitra ny be sy ny maro nefa ny raha vantany vao nahita ny sary n'ilay zaza dia toa ilay pastera no tena manahaka an'ilay zaza fa tsy ilay vadiny ramatoa akory ka eo indrindra ny mipetraka ny fantaniana amin'ilay hoe tena namaly vavaka tokoa ve ny Andriamanitra sa ny pastera ihany no namaly vavaka an'izy roa mivady reto any bealanana indray toy n'ilay raharaha lehilahy izay namonina faty ny sakaizana vatana miosodra izay voakapa tamin'ny antso no nivantan'ny polisy izay nahazo antso avy amin'ny mponina manodidina ao bealanana farany herinandro lasa teo iny tsy mbola fantatra mazava no tena antony ady fa lehilahy iray voalaza fa vadin-defomandriny no nahavita namono an'ity vehivavy izay sakaizana ity araky ny angom-baovao voaray hatrany misy ireo milaza fa vokatry ny asarotam-piaro no nahatonga andrangahy tsy nahafehitena ka nanao an'izao habibiana izao rehefa nandeha teny moa ny fotoana dia tsy fantatra izay tena nalehan'ilay rangahy izay nahavandoza tao anatin'ny andro vitsivitsy fa tamin'ity androandroany ity dia araky ny vaovao voaray hatrany ny tolobatana ilay tovolahy izay mbola 24 taona monja izay namonina faty an'ity vadin-defomandriny ity ny famaly izy mivady ny aliny 13 hifoha 14 janoary 2024 lasa teo ka tonga hatramin'ny fampikasian-tanana ary ny afara tamin'ny fampiasana antsy lavalela izay no kapohany sy nanalany ny ainy ramatoa vadiny no tetehany ary tsy navelany raha tsy afaka ny ainy tanteraka ilay vehivavy vady izay no kapainy tamin'ny lohany ka niosindra tanteraka no nitahotra ho valifaty izay mety ho ataon'ny fianakaviana dia nitolobatana teny amin'ny polisy ilay tovolahy 24 taona izay nahavandoza ary nalefa ny findra distrikta avy hatrany ho fiarovana ny ainy
mba tsy hisiany fitsaram-bahoaka araky ny fanazavana voaray hatrany. Mety efa maninona sahady zao ity ranamana ity noho ny zao habibiana izay nataony izao, nefa mo le mal est déjà fait hozy ny vazaha ka efa vitanao ilay ratsy, efa tsisy fanavodiny intsony izany, na anao migadra na ianao maty n'izay fitsaram-bahoaka izay raha toa ka tezitra mafy ireo izay tompon-gavana ka mety tsy hahafehy ny tenany ary tsofoka any amin'izay mpitandro filaminana izay haka n'ilay rangahy araingany tsy ho isy an'izay fitsaram-bahoaka izay fa satria ny maty ara efa tsy fidiny. Reny kely mamono zanabady indray matetika no ahinontsika tranga famonoana sy fampijaliana zanabady. Aminao inona no antony? Voajanahary ve sa ratsin-toetra? Efa fantanao tsara fa mananjanaka ilay lehilahy dia nisisika ihany ianao hanambady azy ary fantanao tsara fa tsy maintsy hiaraka hitaiza an'izay zanan'izay ianao satria io zanany io tsy azo ny ariana mihitsy na ho vy na ho vato ary na dia tiany tahaka ny ahoana anao fa ny zanany dia mety ho tiany lavitra noho ianao. Fa tsy vitsy amin'ireo vehivavy no tsy mahazaka an'izay zanabady izay. Sary maneho an'ilay tranga teny Ambohitra Atrimo reny kely izay namono ny zanakin'ilay rangahy izay vadiny. Marina ietona fa tena mbola azo lazaina hoe zazakely ilay zaza izay nanamparany ilay ramatoa ny herisetrany amin'izay famonoana zanabady izay. Ka ny hanatra rehefa tsy mety aminao no manambady an'ilay lehilahy efa mananjanaka izay dia tsy ho terena ianao hanambady n'iny olona iny, fa sao dia mantsy hanambady n'iny olona iny ianao rehefa avy eo dia ho ambijalianao ny zanany. Mbola ao anatin'ny vaovao izay tsy fahita firy ihany vazaha anankiray izay mampirisika an'ireo zaza tsy ampy taona mba hivarotena. Teratany vahiny sahabo ny 18 taona no nisamborin'ny pôlisy any amin'ny faritry ny Menabe noho ny famporisiana zaza tsy ampy taona hivarotena. Hita tao an-tranony ilay teratany vahiny ihany koa ny pirofy rehetra izay manamarina an'izany rehetra voalaza izany. Marihina etoana fa voararany lalàna ny mivarotra olona na ihany koa mampirisika olona hivarotena izay, na mivantana izany na ankolaka, tsy azo atao mihitsy izany rehetra izany fa mampigadra. Fa ny mampalahelo kely fotsiny ilay zaza tsy ampy taona dia tsy maintsy manaiky tsy fidiny an'izay fivarotan-tenan'izy ireo izay noho ny hasarotam-piainana sy ny fahasahiranana izay iainan'ireo zaza sy ireo ray aman-drenin'izy ireo amin'izao fotoana izao no mety ho antony iray lehibe mahatonga an'ireo zaza tsy ampy taona ireo manaiky an'izay famporisihan'ity teratany vahiny ity an'ireo zaza ireo mba hivarotra ny tenan'izy ireo izay. Anaro ihany ny zaza ary zory amin'ny lalana tokony handehanany. Ekeko fa tsara ny vola fa tsara lavitra noho izany koa ny hoavin'ny zaza. Izay sy zay no masaka azonaro tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka sy tahabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.